Fahalomerabantsika tsy reryavindray atratra ty alakamisy maraina fa 4 volana aprily ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto ny rina dia hitombo finoana sy hitombo faharetana tokoa ny isika. Alohan'ny deratsika ny amofinainan'io dia hivavaka isika. Hitombo Andriamanitra tsara indray-danitro, misaotra anao izay satria avy aminao ny fiainanay. Misaotra anao ihany koa izay mamaly vavaka anay tsirairay avy eto. Misaotra izay mampijoro anay eo amin'ny hazo fijalianao ary misaotra ny anananay finoana mitombo hatrany. Vonikena aminao izahay amin'ity maraina ity kometeza ianao hiteny manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe sakaizan'i Jesosy. Nalaina amin'ny Hebreo 12 ny voalohany sy ny faharoa manao hoe aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpaneva azy. Amen. Tsy misy lehilahy na vehivavy na tanora mety hahatratra ny fahatanteran'ny toetra kristianina raha manao raina azy ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Raha mandalina ny teniny ampitandremana isika dia mankatoa an'ilay baikon'i Kristy ilay manao hoe dinio soratra masina satria ataonareo faho aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny manambara. Dia tahaka an'izany no ahafahan'ny mpianatra mibanjina an'ilay modely avy any an-danitra satria manambara ny Kristy ny soratra masina. Tsy maintsy jerena matetika, tsy maintsy dinihana akaiky ihany koa ny modely mba azahoana maka tahaka azy. Rehefa fantatry ny olombelona tsara ny tantaran'ny mpanavitra dia manjary hitany ny tsy fahatanteran'ny toetrany ary lehibe sy tsy fitoviana ny amin'ny Kristy ny tena hita taratra any katsapany fa tsy afaka naradia azy izy raha tsy misy fanovana goavana tao eo amin'ny fiainany. Manohy mandinika ny soratra masina nefa izy sady maniry hakatahaka an'ilay modely lehibe ihany koa dia rehefa avy eo dia dinihiny ny endriny, dinihiny ny fihetsiny ary ny fisainan'ilay mpampianatra mahalalany. Voaova amin'ny fibanjinana azy izy ireo, izay ilay hoe mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpaneva azy. Tsy amin'ny fanalavirana na ihany koa fanadinonan' Jesosy no ahafahantsika amin'ny fiainana fa amin'ny fisaintsainana sy ny firesahana momba azy ary ihany koa ny fiezahana nitsy ny fironantsika sy andahatra ny toetrantsika. Aoka hiezaka fantatra sy ampaharetana naika an'ilay modely tonga lafatra amin'ny alalan'ny finoana sy ny fitiavana. Rehefa mibanjina ny Kristy ny saina dia manjary vita sokotra ao am-po ny endriny madio izay tsy misy petina dia ilay notsongaina tamin'ny alinalina ary maty ho tia avokoa izy. Miamitovy amin'izay ifankazarantsika isika na tsy tsapantsika azy izany rehefa manana fahalalana ny Kristy, manana fahalalana ny teniny ihany koa dia miaraka amin'izany ny fahazarany, ny lesona sy ny fampianarana isika rehefa maneho ny hatsara toetrany izay efa nodinitsika akaiky dia feno ny fanahin'ny tompo ilay tena tiantsika sy nohajaintsika. Ny ten'Andriamanitra miteny amin'ny fo dia manana hery mamelona ary ireo izay mitady fialan-tsiny tsy hanarana an'izany dia anao tsy rambana tokoa ny fitakian'Andriamanitra amin'ny lafiny maro. Irian'Andriamanitra ianao mba hitovy aminy tsy ny amin'ny alalan'ny herintsika fa amin'ny fibanjinantsika azy no hanahafantsika azy hatrany. Amen. Ry Tompo Andriamanitra eo, mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay hibanjina anao rery ihany ka na mora na amin'ny sarotra dia ianao rery ihany Tompo no hibanjina ny sainay sy ny eritreritray ary ny fanerianay rehetra. Meo anay ny hery ahafahana manao an'izany dia ny fanahinao masina ary aoka ny tsirairay avy aminay izao tsisy alan-daharana fa hibanjina anao, hijoro amin'ny fanarananao
ary anaiky ireo torohevitra rehetra avy aminao aminaran'i Jesosy amen. Piano